Ho aminareo ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fanompoana amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fanompoana amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Timoty 2:9, 2:12 hatramin'ny 4:9. Fanompoana amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha vao miresaka hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra isika, dia azo lazaina fa voambolana manokana fampiasan'ny epistily pastoraly na ilay antsoina hoe epistilyn'ny fitondram-piangonana entina ilazana ny fitambaran'ny bokin'ny Tesaloniana sy ity ho an'ny Timoty ity zany. Fampiasan'ny epistily pastoraly ny voambolana hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra entina ilazana ny toe-panahy entina manatanteraka ny fanompoana izay noraisina tamin'Andriamanitra, ny fanompoana amin'ny maha-diakônina, ny fanompoan'ny mpiandry amin'ny maha-mpiandry, ny fanompoan'ny mpitandrina amin'ny maha-mpitandrina, ary ny fanompoan'ny loholona amin'ny mahaloholona azy, dia samy atao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra avokoa, ka mitaky mila manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ny fanaovana izany asa fanompoana izany. Eto manokana ohatra dia ambara fa eo anatrehan'ireo fampianarana sandoka, eo anatrehan'ireo fampianarana izay mampanjaka ny filôzofia sy ny fomba hafa samihafa ho fanangona-karena izay mihebohebo foana, eo anatrehan'ny fiadikevitra samihafa sy ny ady hevitra samihafa ao anatin'ny fiangonana, dia ampirisihan'i Paoly izay ray am-panahin'ny Timoty ny hitondra ny fiangonana araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Eto dia ambara fa tokony ny antsoina hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ny fandosirana ireo fanao milafika ao anatin'ny firehakevitra samihafa izay ananana izao tontolo izao araka izay voatanisa teo. Ny hoe manompo amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mitandrina ny tena mba handeha araka ny fahamarinana, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana. Ary ambara mihitsy aza fa ny fenitra ho an'io fanompoana an'Andriamanitra izay atao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra io, dia fanompoana manahaka any Jesoa Kristy. Jesoa Kristy ilay nanompo hatreny amin'ny hazo fijaliana. Fomba ilazan'ny Paoly azy eto moa dia hoe nanao fanekena teo anatrehan'ny Ponty Pilato, Jesoa Kristy no entina ilazana an'izany. Lay manana anarana lehibe antsoina hoe andriana finaritra, sady tokana, mpanjakan'ny mpanjaka, tompon'ny tompo, kanefa nanatanteraka ny fanompony teo anatrehan'ny Ponty Pilato. Tsika mahalala tsara fa zava-dehibe ny fanateran'i Jesoa Kristy ny ainy teny amin'ny hazo fijaliana. Ny nahatonga ny hazo fijaliana ho toy ny altara nanaterana ny fanatitra tsara indrindra teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa ho fanatitra fanafahana sy famelana heloka izany. Dia ny heloka izao tontolo izao. Nataon'i Jesoa Kristy izany fanompony izany tamin'ny fombana sy ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny tsotro izao. Tsy misy afa-tsy fankatoavana n'Andriamanitra ny fanatanterahany
ny lalan'ny hazo fijaliana. Izany fenitry ny fanompony Jesosy zany no ampianarin'ny apôstôly Paoly mba ho alainy Timotaka amin'ny fitondram-piangonana zay ataony ka hanahaka any Kristy mandrakariva amin'ny fanompony. Noho izany, na toy inona endrika izay endriky ny fanompona izay misy sy tanterahana amin'ny mampanompon'Andriamanitra, na toy inona izay heverina fa mety ho loza mandindona na mandombaravarana ny fiangonana ka mety hitaona ny finoana ivily na hampirona ny maro, dia ampirisihana kosa ny mpanompon'Andriamanitra. Ampirisihana ny mpanompon'Andriamanitra mba hanao ny fanompony madio eo anatrehan'Andriamanitra ka tsy hivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra na inona hitona na inona hiatra. Ny fanatanterahan'ny mpanompo rehetra, ny fanatanterahan'ny olom-boafidy rehetra ny fanompony amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, zany no takiana sy ilaina. Tsy hoe satria mandeha mihazakazaka makany amin'ny fahaverezana izao tontolo izao dia ianao mpanompon'Andriamanitra ihany koa dia andeha hanaraka izany ho any amin'ny fahaverezana ka hiala amin'ny toe-po na ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tsy hoe satria tezitra ianao na mampalahelo anao na misy fihetseham-po eo anatrehan'ny tranga iray ka hitaonanao hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra na hitaonanao andany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Na inona fiheverana misy, na inona vahaolana eritreretina atao, dia tsy maintsy ataonao amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra zany. Zany afatra izany ry havako dia mampiverina antsika mandrakariva ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny sitrapon'Andriamanitra iainantsika. Ny tenin'Andriamanitra no misy ny toe-po sy toe-panahy araka an'Andriamanitra izay hitarihan'Andriamanitra antsika. Atakarantsika fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra aza tsy nanao ny sitrapony, fa niaino sy nanaraka ny sitrapon'ny rainy tamin'ny fanatanterahana ny famonjena izao tontolo izao. Maika fa isika ankehitriny hiverina mandrakariva ao amin'ny soratra masina, amin'ny tranga rehetra izay misy ahoana ny ambarany soratra masina. Inona ny lazain'ny soratra masina eo anatrehan'ny toe-javatra misy iainan'ny fiangonana, iainan'ny mpanompon'Andriamanitra, iainana amin'ny mahampino, eo anatrehan'ny fanompona izay atao, dia hiaino mandrakariva isika, hanaraka mandrakariva izay ambarany tenin'Andriamanitra. Foto-kevitra lehibe ho an'ny fiangonana protestanta zany ry havako, heverina fa tsy izoviana amintsika intsony, ary dia ahatonga antsika hiorina tsara hamaka ao amin'ny soratra masina izay mitari-dalana antsika ho amin'ny fanarahana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Dia an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Jesosy malalo, misaotra sy mideranao zahay. Noho ianao Jesosy ilay nampianatra sy manao modely ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tamin'ny fanompona izay nataonao ka arahanay mandraka ankehitriny. Misaotra anao Jesosy fa manaiky mandrakariva ianao hiara-dalana aminay amin'ny toe-javatra rehetra iainanay. Misaotra anao fa afaka nandresy ny aino ny afatry ny teninao zahay. Ankehitriny zahay dia mametraka eo ambany fahasoavanao ireo mpanomponao tsiraray avy ao anatin'ny fizahan-toetra, ao anatin'ny ady sarotra, ireo izay mila hetaheta, mila vonjy. Ianao Jesosy
hiaino ny fivavaka izy ireny. Vavaka manokana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, na inona ny raikotra raisiny amin'ny fanatanterahana ny fanompona izay nomenao azy, dia ianao no hitari-dalana azy amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Ataonay ary izany vavaka izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.